Vondray fofandroandray tamin'ny nividy fitaovana tamin'ny Le Bon Coin. Inona moa tiako tenena am'le hoe vono, tiako tenena am'le vono zany de zao hoe nividy de sendra fosika zany, sendra nitaolana moa izy tsika na ohatran'izay. Raha zavatra kisotra le izy de zao. Anankiray voalohany aloha vidy micro Beta 57A tamin'ny Le Bon Coin. Fa manina moa no vidy occasion aloha. Ny antony hividianako occasion de le entana aloha zany ny Beta 57A nataoko anaovana talkback fotsiny zany hoe tsy mila micro hoe tena raitra be zany kanefa maha professionnel anahy de tsy afaka mividy zavatra bas de gamme na ohatrany hoe marque ohatrany hoe hafa zany de tsy maintsy le tena izy zany no vidiko fa mba d'occasion zany de mba azoko le saditiko na teo amin'ny 70 € teo na teo amin'ny 80 € teo no nividianana an'le izy de za zany eritreretra hoe mba efa mety tsara zany le business satria raha ny tena tokony vidinio tokony mihoatra ny any amin'ny 150 €, 175 € any vidinio de rehefa azoko le izy rehefa tonga taty an-trano de hitako le izy hoe fosika le izy rehefa sokafako le ao alohany le ambonnet iny de hitako le câble ao anatiny ao maintimainty sy menamena de hita be mihitsy le izy misy soratra le izy hoe sure fa tonga de fatatsika rehetra angamba samy mahafantatra hoe ohatrany ahoana ny zavatra fosika tonga de tsy azony adina hevitra. Za moa tsy nitady olana intsony hoe ahoana ny tany le mpivarotra satria le zavatra tena ifampiarahana le izy rehefa tratra aloha zany de tratra de ok vita aloha zany tamin'iny de tamin'iny aho zao za tsy vidy an'tony micro tony intsony amin'ny Le Bon Coin fa manahirana be na aty Europe azy ianao tena misy fosika tsy haiko hoe aiza nazahoatra lany le izy. Faharoa indray vidy indray micro Beta 91A izy io de micro ho ana grosse caisse de atao anatin'ny grosse caisse apetraka zany le izy de tsara be teknolojia an'io le tena izy fa tamin'ny voalohany aloha zany mividy tamin'ny occasion de occasion io 200 € vidy le izy ohatra 200 € ny marotany an'le izy tamin'ny fotoana io niona tamin'le olona mihitsy hoe de vidy zany de rehefa niona tamin'le olona de resadresaka teo zay vazaha le olona tsisy atahorana hoe zavatra tokony ho fosika zany de le olona koa batteur mahafantatra tsara le zavatra amidiny miaraka amin'ny osy tsara mihitsy le izy de nijereko za tsy nalala fa nijereko le izy de hitako hoe ok tsara zany rehefa hitako le izy hoe tsara zany de raikitra ny réserve de nomena ny vola de mbola fampatresaka teo ary moa zay mbola elaela hoe enao zany ohatran'izao enao zany ohatran'izao de ok de lasa izy nandeha rehefa azoko ny entana zaho moa tsy hoe tonga de teny hoe de hoe test an'le izy na ohatran'izany mety hoe nitest tany an-trano fa avy amin'le console de hoe atsatoko fotsiny de testeko hoe mandeha fa tsy hoe avy mihitsy de andeha aka batterie de andeha installe batterie de andeha hanao essai an'le izy fa zavatra vite fait zany de rehefa tonga ny fotoana tsy saditiko na efa ray volana roa volana taty arina mihitsy vao nampiasa an'le izy eniko le son tena misature foana le son fa maninona azy de nijery forum hoe ohatran'izao de mety olana connecteur machin de ny zavatra tena jereko nefa ny câble rehetrarehetra tena neutrique daholo ny fiche rehetrarehetra neutrique daholo tena made in Suisse mihitsy ary izy rehetrarehetra de zao hoe fa ahoana zany no misy an'izany veriko verifena ihany le izy fa tena tsy avany amin'le câble mihitsy farany tonga saina de zao hoe andeha sokafako ty de rehefa nisokafako ny tao anatin'le izy de sady asehoko anareo io ny sarin'le izy fa en fait le izy tena copie koa le izy tena copie sinoa zany le izy de ny tena marina mividin'io Beta 91A io de eo amin'ny 300 € io sadidiko tsony mividy le izy am'izao mety latsaka mety eo amin'ny 300 € eo de noho io copie io anankiray io de tsy maintsy mividy an'le tena izy indray avy eo taty arina dikan'izay zany au lieu de tokony tonga de vidy vaovao 300 € lasa perte lasa 500 € zany vola rehetra nivoaka niala taty amiko zany hoe perte an'le 200 € le vidianako anazy izy nefa tsy afaka hoe averiko am'le olona satria niony zay tao anatin'le izy zany tsy nalala zany tsy nafantatra hoe copie le za tsy nafaka nijery an'le izy hatrany nefa raha tena jerena eo am'le grillage sisa le visy mipetaka aminazy maintimainty na le lokony tsy tena izy nefa ny ao ambadika de tena izy mihitsy made in Mexico tena mahagaga hoe tena vitan'trareo tsara mihitsy le izy zany raha fahalalako anazy le zavatra voavidin'trareo amin'ny AliExpress reny any le izy
Ka tiako ambara aminareo sy lesona omeko antsika rehetra zany ao anatin'ilay izy dia zao hoe aza mividy occasion intsony e. Tena aza mividy occasion intsony raha tsy te ohatrana. Raha ohatranareo zao mahafantatra olona manana havana, manana namana France sy Allemagne sy ny sisa dia hoe mba manontany amin'ny zalahy hoe mba jereo occasion any dia alefa any aminareo. Za vao fitaka ato anatin'ilay izy. Marina hoe za mety hoe tsy mahay mijery ilay izy tsara koa. Fa tiako tenena hoe tsy hanana fotoana koa dia testena nintsy ny olona aty tsy mahafantatra an'ilay izy déjà de base mbola tsy hanana fotoana koa izy hifahana mitesta hoe mahafantatra hoe authentique ve sa tsy authentique. Zany hoe betsaka zany ny action azahoanareo fosika ihany koa tonga any na dia mividy lafo aza ianareo. Ka dia mitandrema ary zareo aleo tonga dia mividy vaovao. Ohatranay zao rehefa mividy amin'ny tsokovarotra sy ny sisa na misy olona miteny aza hoe d'occasion raha tsy hoe entana hoe avy taty amiko ilay izy tena tsy sahako mihitsy raha mandefa zavatra any dia aleoko tonga dia mividy vaovao foana mba tsy handaniana fotoana, tsy handaniana vola, tsy handaniana perte. Raha mijerinareo amin'ny occasion amin'ny le bon coin be dia be mihitsy ny annonce ao, misy olona dia mivarotra foana, misy an'ireny entana nolazaiko anareo ireny mantsy tao anatin'ny vidéo farany izay nataoko teo talohany ity moa zany fa tsy farany talohany ity misy an'ilay resaka fitaovana hoe reto mitokana anareo beta 52 sy sisa ireo matosy rehetrarehetra ireo misy copie daholo izy ireo sao dia nareo mieritreritra hoe rehefa manana an'ilay pose ilay izy ity zany ilay izy dia manana an'ilay izy diso fa aleo mividy vaovao lafo ilay izy ry zareo fa ny rendu ao anatin'ilay izy hafa mihitsy satria amin'izao tsy ho lany fotoananareo, tsy ho lany volonareo mba ho fantatrareo hoe tena izy, mba tsy ho diso koa nareo mieritreritra hoe tena diso ke le révérence nomen'ilay rahalahy iny fa lekay ilay izy son ilay izy ke ratsy be mety nahazo fosika nareo. Noho izay tomanina ihany dia magasin frantsay vaovao aza mividy amina zavatra tsy fatapatatra na amin'ilay comparateur de prix ireny na hoe olona occasion na manafatra amina namana sy ny sisa. Zay mba fampitandremana kely avy aty amiko sy mba azahoantsika tsara ihany koa zany. Zay dia mankasitraka daholo dia azadiny mametraka ihany ny posy sy ny sisa satria zany do antony isan'ny mba mampahery antsika ihany koa zany mba mampiroborobo ny zavatra ataontsika. Merci daholo.